vavatsika tompo tonga ray fotoana zay hitenenanao hamanginao fampaherezanao ny fiangonanao sy ny mpanaradianao mamindrafo miasa mahery aroka ny fanahinao hanenika anay indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tesalonianina voalohany toko 5 andininy 4 ka hatramin'ny faraky ambin'ny 10 nivakina teo no isy niakatry ny tompo ho anao ry fiangonany malala. Loha hevitra na fanontaniana banjintsika amin'izany dia hoe safidy ny fiainana. Safidy ny fiainana. Raha misy zay zavatra hajaina Andriamanitra amin'ny fifandraisany amintsika dia io safiditsika io. Tsy tian'Andriamanitra no manery ny olona ino azy, hidera azy sy hanompo azy. Raha nataon'Andriamanitra zany manery olo zany, efa angamba ataoko hoe tokony avoampioeny zao ny olona manatrika zao fanompoko vavahany zao. Fa zay olo manaiky ny antson'Andriamanitra, zany ihany no afaka mivavaka, zany ihany no afaka manompo, zany ihany no afaka manatena ny famonjen'Andriamanitra. Miarahaba nareo sahady misafidy malalaka ny hideran'Andriamanitra handray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Ny zavatra voalohany tsy maintsy jerentsika dia zao: safidy ny fiainana na anohitra ny asan'ny fanahy ratsy na tsy raharaha akory ny fisiny zany. Anohitra ny fisiny ny asan'ny devoly fa isika sao isika hoe tsy zany efa andro mazava zao. Zany no fampaherezana men'ny apôstôly Paoly ny kristianina tao Tesalonika any Grèce zany. Tesalonika no tanàna lehibe faharoa aorianan'ny Atène renivohitra. Zany efa olona mandroso zao ampaherezi ny apôstôly Paoly zao. Ampaherezi azy ireo hoe isika kristianina dia tahaka ny miaramila miatrika ady. Miaramila miatrika ady angamba tena manana tsara an'izany hoe tsy hanao intsony ny tompon'ny fotoana. Amin'ny firy any tokony hatory, amin'ny firy any tokony hifo, ary amin'ny firy any tokony miambina. Zany hoe mila miambina foana. Hitantsika amin'ny andininy 5 zany, aoka hiambina ianareo. Manohitra noho ny sentinelle zany rehefa. Satria amin'ny fotoana zay tsy ambenanao no azo antoka fa hidiran'ny fahavalo. Aoka nareo afetena fa tsy hoentin'ny filana fotsiny. Hoy ny afatra ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra zay nahary atsika dia mahalala fa manana filana isika. Manana filana hinana, manana filana toriny sisa. Fa mila mahay fehizany tsika fa tsy tahaka amin'ny Biby hoe zay tonga dia atao avokoa. Ary isika rehefa nampianarana ten'Andriamanitra dia mahalala tsara hoe misy zany devoly zany na ny fanaratsy. Manana hery sy fahefana zany. Ary miasa izany, ny asan'izany devoly na satana zany, raha dika tsotra mantsy ara-pamaritana dia hoe mpampisaraka amin'izy, mpampisaraka amin'Andriamanitra. Mitady ny fomba rehetra mba hahatonga antsika tsy ahazo ny famonjena. Ka tsy olona akory zany fahavalontsika izany. Amafisin'ny apôstôly Paoly ihany zany ao amin'ny Efesianina toko 1:2-20. Isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana ary amin'ny mpanjakana zao famazina zao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Eto moa zao misy rivotra ry amana sa tsy misy? Misy sa tsy misy eto? Aiza? Tsy hitany maso. Nefa mino nareo satria maty daholo tsika tsy misy rivotra eto. Zay le izy fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Tsy hitany maso ny nofo fa tsapa ihany ny heriny. Marina ozy sasany teo. Zay le devoly io tompoko. Ka tsy hoe rehefa tsy hitany maso ny nofo dia tsy mifisiny ianao ary tsy mino ny asany ianao. Mila toeriny io ny apôstôly Paoly. Fa fahavalo matanjaka. Ahoana ny amerana azy? Somary amin'ny alalana kisary teny mitondrany azy amin'ny andininy fahavalo. Satria amin'ny andro isika dia aoka ho ny tena hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratro ary ny fanatanana ny famonjena ho fiarovan-doha. Zany hoe ny finoana sy ny fitiavana no atao fiarovan-tratro. Ina moa le fiarovan-tratro? Cuirasse ny teny frantsay. Karazana akanjo vy atao eto amin'ny loana
mba hiaro ny tratra hiaro ny kibo rehetra mba tsy ho tratran'ny lefina na ny antsy alifany fahavalo zany hoe tsy avela isy akasika mihitsy zay ao am-ponao ny ao am-pony tena rovana voalohany amin'ny sika fantatsika tsara fa raha voatsindro any amin'ny kibo mety mbola misy ihany ny chance hoe ho velona fa raha vao eo am-po dia zay misy ny fo zany ndikan'izay dia natao hitahirizana ny finoanan'Andriamanitra sy ny fitiavana azy saripady io miasa n'ilay satana na diavoly dia anala n'izany eo am-pontsika ka ilay fiarovan-tratry zany dia aoka tsisy afaka anala n'izany eo am-ponao fa mety miala eo am-ponao zany ny finoana sy fitiavana io rehefa tsy miambina isika dia ambarany koa ny hoe aoka ny fanantenanany amin'ny famonjen'Andriamanitra no ataontsika fiarovan-doha kasika militaire ho isika ary ny kasika militaire tamin'ny andron'ny ampira romanina dia efa viko tsy vitan'olo fotsiny no arovana fa mbola misy mikopaka koa atao miaro sofina sy ny tava amin'ny ilany roa zany hoe tena miezaka mihitsy tsy amela isy irika ny akely ary satria mandefa flesy ny fahavalo zany hoe filaza soratra masina ny asan'ny satanana teo hoe zanatsipika izy amin'ny teny gasy fiazy zany zay alefa an'ilay ratsy vao misy irika kely dia tafititry dia maty ianao na miara ilay zavatra everinao tsara dia ina moa ny fanantenana ny famonjen'Andriamanitra fantatsika tsara amin'izao amintsika izao be dehibe ny olona nefa tsy mino an'izany hoe mila vonjeny zany tsika ary mamonjy atsika Andriamanitra koa iaho hoe kisary teny reo ilazana fa manana fahavaloka isika ty ary tsy olona ny fahavalontsika fa ny fanaratsy any amin'ny rivotra mahery ilay fahavalo raha vao misy irika kely dia mavita mangavo anao ary tsy atoro amin'izany tsika fa olona samy malala fiainana mahita fiainan'olona zavatra kely tsy tohinona dia malava atsika rehefa tsy miambina isika ka zay le izy inona no safidinao hiaro tena venao sa hoe tsisan'izany ary ny tsy mino tokoa da tsika mandeha mifahenina dia tsy mantaran'izany eritreretinao tahaka ny mpiambina fa mpiambina matory tena mbalaza mandeha mifahenina ary na miara-mila anady no matory dia azo antoka fa ho resy zany tena ho resy zany indrisy oa fa be lehibe ny olona tsy mino zany hoe devoly na fanaratsy zany efa magaga rehefa manao film ny olona dia hitany any amin'ny alalan'ny zavatra paranormal samihafa reny misy hery hafa tsy aizavainy zany sasa mody aminazy hoe vokatra ny tsy fahalalana fahiny dia atao hoe asan'ny devoly tsy voazavan'ny siansa daholo ny zavatra rehetra vokatra zay zany tsisy any zany tsisy zany Andriamanitra dia zao miliba ny olona mimango ny voalazany amin'ireny fahafito dia gamba tsy voasaotsika amin'ny maheno izay iverin'ny olona hoe sotoavina ao anao izy ny olona tsy aina impery atao tany ato fa dia ataovy izay tianao rehetra ataovy izay mahafinaritra anao zany hoe tsy mahafeny filana tsy mahony tena arak'ilay voalaza ato zay no safidy ny fiainany hitatsika ao amin'ny tapany faharoa inona ny vokatra izay na amin'ny lafiny ara-pahasalamana fotsiny azy ao amin'ny tapany faharoa dia hitantsika ny hoe safidy ny fiainany ka na ianao handray ny famonjena ao amin'i Jesoa Kristy na ianao hiandry ny fahatezian'Andriamanitra na ianao handray ny famonjena ao Jesoa Kristy na ianao hiandry ny fahatezian'Andriamanitra ambaran'ny apôstôly Paoly ato amin'ity soratra ho an'ny fiangonana tany Tesalonika ity hoe isika izay nandray an'i Jesoa Kristy ho tombo sy mpamonjy azy dia antsoina hoe zanaky ny mazava zanaky ny mazava satria Jesoa Kristy ilay isika no fahazavana izao tontolo izao dikan'izany miaina ty-tany dia mahafinaritra atsika fa tsy olona mamofo izany ny kristianina tsy olona mivary lavo izany ny kristianina no mbalaza mandiny fasika miara-belona amin'ny Kristy ary ao ambadika izany dia zao Kristy mihitsy no miambina atsika miaraka amintsika na matorytsika na mifo na mandritsika na mandeha na amin'ny atoandro na amin'ny alina manana le antsoina hoe joie de vivre manana ny toe-tsainy Kristy zany no amafisina amintsika ao Filipiana ao ko amina roa zay toe-tsainy zao dia ny toe-tsainy Kristy zany
vokatr' zany lasa samy jorotsika tsy menatra manambara amin'olona hoe kristianao zay ny fahazavany fotokoa zao ohatra mijiro mipetraka eo ampovoany tsy matahotra mijiro apetraka amin'ny toerana ambony ary manazava ny olona rehetra aza matahotra ny mijoro vavy olombelo ny tompontsika fa raha menatra amin'izany tsika dia menatra ny anjelin'Andriamanitra koa ny tompo araka nambarany noho ny amintsika efa nandray an'i Jesoa Kristy io fahazavana ianao io fahavalo izay matanjaka io aloha dia lazaina tena matanjaka amin'ny devoly tompo ary mamaky ny apokalipsy ianao ny rambony fotsiny izy dia afaka manipaka ny kitana inona izay sika natrehan'izany fa zao no tadio ary ifaleo fahavalo efa resy ny tenin'Andriamanitra efa noresen'i Jesoa Kristy tamin'ny alalany nitsanganany avy tamin'ny maty zany tsy mampatahotra antsika intsony zany ary zany mahatonga amin'ny tenin'Andriamanitra maneraka antsika toery afaka manohitra efa nanome fahefanantsika amin'ny tompo handroaka amin'ny devoly fa raha vao tonontsika ny anaran'i Jesoa Kristy eno tsara ny mpiandry izay rehetra mandroaka devoly na manao izao sisiny fa tsy maintsy tononona ny anaran'i Jesoa Kristy tompo ary fa tononona io miala ny devoly aza mba io isan'izay tsy mino ny tsy mino moa araka ny tenin'Andriamanitra dia zao efa voaelo karaha teo azonao moa ny fiainan'ny olona voaeloko zany jareo documentaire ny fiainan'ny olona niponja dia hitanao zany azonao moa ny toetsain'ny olona efa voaeloko zany na dia atao hoe mbola sazo miantona azy efa misy zavatra manaraka azy any amparatoka any ka raha tsy mbola miambina ihany fa mbola mamerina dia fantatrao inona no anjo azy zany sika rehefa roelohan'Andriamanitra ary ny fahatezeran'Andriamanitra zany ny fiainan'ny olona tsy mino miantso ny fahatezeran'Andriamanitra mampatahotra leo amin'ny andininy fasivy voatendro azy io zay ny fahatezeran'Andriamanitra fahatezeran'ny olona ao an-trano azy nandray manerina atsika maiky zany hoe fahatezeran'Andriamanitra ka tandremo fa manao zay am'tanantsika ny devoly ary ho tampoka ny fianjaran'ny fahatezeran'Andriamanitra io ho tampoka amin'izay tsy ampozonao mahatsiaro zany hoe tilipiambony babely zany ao anatin'ny heverin'ny olona ho fisangatana no mirodana ao anatin'ny ray ny mpimaso rehefa nifaninana amin'Andriamanitra anao taloha na anao n'Andriamanitra ao tsy misy ianao tena ao amin'ny tsy ampozanao ary maharazy mainka moa fa ho avy any amin'ny raha olanitra Jesosy dia tena hanampoka ny olona tsy mino zany ary anjera feno amin'ny fahatezeran'Andriamanitra ryavana safidy ny fiainana ny fiainanao vokatry ny safidinao ihany tsy mino an'Andriamanitra ianao tsy mombanao izy ary atao amin'ny satana toy ny kilalao manandevo anao aneo ny fahatezeriny aminao Andriamanitra mino an'Andriamanitra sy ny famonjena amin'ny Jesoa Kristy ianao tsy anao irery intsony no velona fa miarabelona aminao Kristy ary mametraka antsika eo amin'ny toeran'ny safidy isan'andro isan'ora isa-tsegonda amin'ny tenin'Andriamanitra tsarokoa tao amin'ny Deutéronomie 3:7-9 efa nataoko eo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ny fitahiana sy ny fanozonana koa mifidiarana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao atao mazava tsara ny safidinao fa tsy misy raha ny ala-panahy mahereza mombanao ny tompo amen.